Construit durant le régime Ratsiraka, le palais Diavoloa est la résidence officielle du président de Madagascar. Il est situé à 15 km au sud de la capitale Antananarivo et fait partie des plus beaux palais présidentiels en Afrique. Les cascades pacte de responsabilité maintenant ni ACC sauf des disponibles pour tout le monde ni ACC en organisé et un coup de les fantanis d'ailleurs pour le temps c'est vous n'avez de la calasetti que t'en font aussi de la négative que tout dans le muscle les femmes étant la TNT dans zone sur une asa tu vois l'autre di fanaraka tamin'ny PTN ministère de la télécommunication nanao an'izy io olona manarivona ankehitriny nandovola tamin'izy io tsy mandeha intsony ilay izy so dia nisy namiditaka ianao andre matovolo azavaditra tao anatiny satria tsy mandeha intsony izy amin'izao fotoana izao ary anisan'ny farany tompoko mikasika l'extension ny télévision mangataka tompoko izay mba ampiarina ny traitement égalitaire mahakasika an'io satria indrindra dia matovolo une subvention à Giramas et à Madagascar, en tournant des marques qui ont une code pétrolier. À Chambois, nous avons une fois fait une bête, car nous avons une faïna, maintenant on a donné appel d'offres à un bloc pétrolier. À l'Issian Kouane, on a dit code pétrolier, aujourd'hui c'est pas la phase de la Manofika Kouana, un bloc pétrolier de Madagascar. Le Facebook di famiglia non dobbiamo sapere tu, anche la pelle, il suo arma per le serazioni la loro famiglia, ma famiglia che si fa scarsa di cronologie, e non devo dire se sta vivendo fino a messa, se è di barbarie, ma andiamo in un ciò al ministero su il cambio ci manda, anzi manda ci già giù, diciamo che non lo fa a ci piano Monsieur le Président, Monsieur le Président, les constitutions, dont l'article 47, c'est nécessairement tout désormais. Le gouvernement combat, le gouvernement communautaire, nous défis en fait à l'aise. Les Rakalou, dans un autonomie, pendant le 15e tour, le deuxième tour, qui est un peu barrière, c'est le président, un ministre des collectivités de résultat, votre ministère c'est un système de subtraction dans les victoires, ça a été dans le socio-technologie, que nous parlons de Facebook, qui a quelques minutes. Ce débat de 48 heures, 72 heures, c'est un résultat, à mon sens, la technologie. Ils ont fait un monsieur le président, à sa sécurité, nous avons dit que la chose dans une manière, donc, on a la mission. Sandial, votre ministre Mayan, ça veut dire l'éducation, tu as été ministre de la manière de l'année, ministre de la présence, nous avons utilisé notre famille, en une face du tout, fatta c'est dans les centres de la réussite, les institutions anti-dal, ou dans les centres de Kumura, les centres de la confusion, on sait ce qu'on va dire, c'est fait. Qu'est-ce qu'il y a de ce que les gens veulent faire? Ici, c'est notre temps, on n'est pas trempé. À l'échange de l'université en décembre 2016, et ce cas la solaire à la situation, il y a un problème de 37 jours de validité sur le soutien communal, nous sommes bientôt il y a une facture. Bientôt. Donc, qu'est-ce qu'il y a sur la sirène, parce qu'il y a fait un sur le président, il n'a pas il faut totalement facture, mais c'est jusqu'à famille. Ari, Rani, dans les questions techniques, vous voyez, il s'appelle d'autres attribution, la licence.
tsy haiko mba ampatsahivana aloha fa hoe amin'ny fotoana ina satria ohatra attribué amina chaîne na anafa ny fréquence radio alasiraka. Nisy ny fakakevitra natao tamin'ny sehatra samihafa mahakasika ny fanatsarana na fantsina ny lanam-pifidianana aiza ho aiza ny mahakasika ny amin'izao fotoan'izao mety hoe firy isan-jato ny sosokevitra mety voaray ao anatin'iny. Fantaniana faharoa mahakasika ny fanabeazana hiditra sy hoe ao anatin'ny tampinarina vaovaosika mampiarina manompa amin'ity taon'ity le PSE, plan sectoriel de l'éducation. Maromaro mametraka olana ao anatin'iny isan'izany ny fanabeazana katolika izay efa nanambara tampony ofisialy fa tsy ampiatra ny PSE aloha zany manomboka izao satria mbola misy ny zavatra manjavozavo ao anatin'ilay izy indrindra hoe ny votoatsy ny amin'ilay fandaharam-pianarana samihafa ho ampiarina. Fantaniana dia hoe tsy andika ve zany ny tontolo ny fanabeazana eto amintsika amin'ny fampiarana ty PSE ty. Saotra tompo. Avy aminareo azany ny fantaniana dia amin'ilay hoe mitovy ny rehetra eo ambany lalàna mitovitsika filohampirenena koa dia eo ambany lalàna izy ary izy dia miady fo mihitsy ametraka ireo rafitra rehetra izay tokony hipetraka eto amin'ny firenena na zay rafitra tsy misy hatramin'izay azy rehetratrareo cour de justice mba mitanikonao iza tamin'ny fitondranana tany elotany no mipetraka amin'izany ary miady fo ametraka amin'izany izy fa izao tsika ametraka an'io tsy maintsy jerentsika daholo ny antony rehetrarehetra ny etapo rehetrarehetra zay ametrahana an'io efa tsy hoely izy io zay fotsiny tenenika anao soa rehefa mipetraka indray le izy dia avy satria misy zany ake tamin'ny voalohany dia hoe tendreo ndraiky tonga dia mitendreky io voalazo anatin'le izy tsy maintsy ny CNEDH CNIDH no mametraka avy amin'io solotena société civile io miasokaratoko tamin'izany dia hoe andao raha jerena zay mafimafy société civile dia iny manindra azy tsy mety zany misy fepetra tsy maintsy arahantsika ao misy fepetra tsy maintsy arahantsika ao tsy amin'io any fa ny zavatra maro samihafa ary zay foana tenenika atsika hoe mba jereo angely fepetra isy ambassador teny tamiko hoe ahona le asezi tamin'ny eritaony zay fangarotsy ianao ihany nareo ihany mitady hoe ny société civile sy ny momba droit de l'homme misaotra amin'izany tokony apetraka anaraka an-dalàna nareo ihany fa ohatra ny toadinao zany zany c'est vrai ka tsy maintsy tonga io fa azo matahotra ianao tsy matahotra an'izany tsy filoham-pirenena io natahotra azy fa ny filoham-pirenena tsy matahotra an'izany ahoana le pacte de responsabilité efa nanao angezay efa nanao angezay tamin'io efa lazay io zany zavatra zany nisosony avondreo député tsy fozato raha tsy diso ny fitaditika nanao an'izay izy fa ny ACCECO tsy laza hoe ataovy liste dia mehoana ety ho jereo antsy nanao zany apetrao pacte de responsabilité fanaraka zay misy olona amin'ny etretinao fa tsy nanao sady tsy niditra atao anatin'ny izy motoka manao an'izany fa nisy io tena misy io ary matonge azo volazaina hoe niravidravina ny relation dia satria mipetraka ilay pacte de responsabilité ahoana momba ny TNT ianao hoe tena misy an'izany ameo le dossier ameo le dossier amin'izany olo zany enjehitsika zany enjehitsika zany raha ohatra ka hoe zany nge fantana nge zany hoe sokafana lizy dia aveo mandovola le olona dia tsika ianao tsy mety zany ohatra ny tsinaina zay avonainao indray fa raha ohatra ka misy zay dia oety le izy ny extension na télévision tokony tsy traitement égalitaire ka misy zay natao tsy mihoatraloatra raha ve le izy ange le olana le extension tsy nanaraka lalàna tokony averina amin'ny lalàna mihitsy aloha le izy ary le teneniko antsika lalàna no tokony ife ny fanaovan-draharaha fa tsy le pratika fanaovan-draharaha no hibaiko ny fanaovana lalàna
tandreny-tsasa zay ny zavatra misy am'izao fotoan'izao nresaka anareo teo nre internet sy ohatran'izany aiza ve dia amin'le fanaovan-draharaza nareo manday zay mpanao gazety a dia mananja ny fahamarinana misy démarche ataonay azona vaovao sy ohatran'izany dia ny sasa mamoaka vaovao izy a dia hoe any amin'ny internet nahitana an'io fanikaradalana ka zay ny teneniko hoe efa nijery an'izany isika fa ny fomba fampiarana azy mba harao tsara le fampiarana azy ao amin'ny extension io nge tsy eto moa ny tompona andraikitra amin'ilay misy amin'ireo mpanjara reo dia tonga dia napetraka fotsiny anteniny ary amin'ny pilona ny telemasy ny ohatr'azy dia rehefa nanontaniana dia hoe ndry mety angazao tamin'izany aloha ny aty dia zay zany nijerena le izy ny faharoa ao anatin'le izy dia ny hoe raha manome amin'ny resaka radio zao tsika dia tokony hoe any amin'ny 500 kilowatt any no raha monsieur le ministre no tokony apetsak'ilay ny ahavon'ilay teknôlôjia zany manafatra le olona tonga dia 1000 watt 2000 watt natao inona ny tanjony fantan'le izy satria amin'izay fotoan'izay le manao le 500 watt tsy ndriny le izy am'le 2000 watt rehefa mandeha le 2000 watt io andeha toke canal any radio io nge radio Madagascar io le fréquence nirazanareo azy sur le plan technique io fréquence na de Madagascar io nge ka ny mifaritra maro dia misy radio aminareo manitra an'le izy avy amin'izay zavatra zay ary tika rehefa amin'ny andeha le vaovao an'le olona mandeha fa tsy vaovao an'le radio Madagascar zay ny fanajana lena any ny tokony hipetraka voalohany za dia niteny amin'andriamanitra tokony izy zany apetraona ajaonana fa tsy mety zany zavatra zany zany mampikotana le tontolo mafatapatatra ny any izy dia nyle pilona tsy tanao fa mipetaka ery anany ariny anazy efa teo riny lavenao vao manalo endry fa mandeha le radio ka izy manana ka zay nataoko hoe mila jerena zany zavatra zany misaotra ny raha matoa anankiray tsy manao le hoe misy angeo anaky le code de communication manasazy le vaovao tsy marina fa dia zao isika rehetra samy tompona raitra am'izany na le momoka vaovao tsy marina nge fatan'izao nge fa tsy marina le vaovao fa avoakany any ka tiaky tsapatsapo ty eo ianareo koa nge mampiatra izy zay nge ataoko anareo hoe io aza hitrekinao fa hoe filoam-pirenena zany dia président misy an'zay dia petao fahaizonareo mpanao gazety manana holavitra nge ianareo zany zavatra zany za tamin'nefa lehibe holavitra zany nanao sazy tamin'izany fotaona zany maninazosanao zany zany tena ndraikitra eo amin'izay tokony atao miaratsiny a fa ohatrany miditra rano amin'nyasinareo fa ronareo nanasinareo any ohatra ny subvention ny jirama sy ny hermady ny hermady nge rehefa tafapetraka hoe tsy subvention jantsony ty subvention jantsony ny hermady rehefa tafapetraka hoe ny jirama no mbola misy ny subvention fa efa mimidina zany ny subvention apetraky ny jirama zao ihany no chiffre anankiroa zay apetrako aminareo teo aloha zany efa mba mimeny izy andreo fotaona zao dia 26 cents ny euro ny mamokatra 1 kilowattheure ny varotana azy 16 cents d'euro ny varotana azy misy 10 cents d'euro zany tsika ny kilowattheure zay amidy zay le subvention zao tsika zany efa mampiditra solaire mampiditra tsy mampiasa gazoil fotsiny tsika diesel fa efa miditra hoe HFO huile lourde tsika am'le izy zany dia efa manena ny kozany zavatra zany zany hoe midina izy tsika miatrehitra fa amin'ny taona 2019 na 2020 eo zany dia tsisy tsony subvention zay omena ny jirama raha tafapetraka daholo rehefa fitrafitrasa rehetra zay mipetraka firy-polo taona na ny folofisana am'izany zao tsika manao an'izay ary nonay fa ohatratra zay tanjony zay ahoana ny code pétrolier to tsy mbola miova ihany le izy ahoana rehefa misy appel d'offre atao mahazo fika tsy manao tsiara-dalàna tompoko ao anatin'ny code pétrolier zay misy am'izao fotoana zao dia azo ataonao tsara ny mifandraharaha mivantana amin'ireo tia ampiasa vola
zany no recherche zany sao dia mieritreritra nareo fa ohatran'le hikaroka vatokely tsy ambo manga kely izy io e amina centaine de millions de dollars amina milliard de dollars kely anaovana fitrandrahana fotsiny e ka ny fandrarahana ianao a dia milazonao fa mety fisaina amin'ity ratsan-tanany ity ny olona ho avy ao anatin'io ka eo zany tsika hoe maninona tsy novana le izy na côte pétrolier io a na le lalàna momba ny fitrandrahana mine io a loaso les grands investissements miniers voatonga mbola tadimy tsara tamin'ny 2014 naporisika ovaiko fa tsy mety io misy permis tsy voazara menimena le olona dia alevo vahoary ny asa mafy tambe izy eritaona ny asa mafy tambe izy dia hoe ampidirina andrasoe aloha midina ny corps matière première am'izao fotoana zao midina corps pétrole am'izao fotoana zao rehefa diniana ianarandreny tsara indrindra amin'ny loaso les grands investissements miniers efa natao ny fanadadiana erany afrika inona ihany ary izy ity itsika malala ny mety antsika amin'ny fotoana zay mampety an'le izy lovatsika azy fa raha lalàna am'izao fotoana zao dia azo atao tsara mifandrarahan'le izy ny mifandraraha teo zao zay tonga nanao toko hoe MOU nifampiresaka dia ny British Petroleum British Petroleum zany mety société tsy fantatry olona zay anisan'ny major erantany zany anao fikaroana fa tsy hitsandraka eo no azadino misy fotoana hatramin'ny 10 taona naovana fikaroana misy nanao fikaroana nandany amina million ana milliard lasa fotsiny satria tsy nafampona tsy ahitana n'ilay réserve zay ilaina exploitena tsy commercialement le olona ka zay ny zavatra misy am'izao fotoana zao raha misy tsara ka misy mety ka misy vonina any eto azo atao zany azotsika atao zany ahoana le lalàna momba ny famotsiam-bola fa tsy famotsiam-bola na le blanchiment ahoana mbola tsy mivoaka le izy isapahana zany voadevitra ataoko tamin'ny fonds monétaire teo satria reny anisan'ny fanampy ataontsika hoe tokony atao ina moa no mazava-dehibe ny hoe ametrahana an'izany satria dia efa misy fenitra eran-tany misy tantara zany hoe zao tokony ametraka anaty lalàna raha mikasika n'izany famotsiam-bola zany amin'ny very dia rehefa tonga raha le proposition zay nataon'ny expert tany amatika tany dia hoe zao arana izy ny transaction rehetra mihoatra ny 10 millions d'ariage 50 millions de francs eto Madagascar dia tsy azo atao intsony ny manao mandoa vola amin'ny espèce fa tsy maintsy pachère daholo nanaovana zany zavatra zany nge mavina zay tonga dia miteny tsy mety zany androany zany dia dy daholo mitsenanombo rehetrarehetra androany zany dia mitandremina reo fivarotra le tomobilinareo occasion na hivarotra tany na hivarotra trano na hifanarano zavatra maro samihafa mba fantatrareo moa fa ny taux de pénétration bancaire dia 5% hitanao firenena mba fantatrareo moa fa be dehibe reo mpandrarareo mpivarotrombo zany manana seky hoe zany mpivarotrombo zany dia manana compte bancaire re zany ahoana ny lazanao na dia zany ara ny fenitra isam-pirenena any France any Amérika any États-Unis zany na ty Allemagne ny olona resika fa manana compte bancaire dao mpianatra ara voina le fotoana dia fa anakafina compte bancaire izy aminareo reo no sailaza fa manana zany voaka Madagasikara mety zany voaka Madagasikara dia misy atantan'ny olona ihany zany nampidina toekare eto Madagasikara dia rehefa tsonao ny olona any ambanivohitra tsy mahay mamaky teny tsy mahay manoratra tsy manana seky satria tsisy banky any dia ahoana ny anerenao azy hoe tsy mahazo mandao amin'ity voly ty ianao asa nazonareo le vasarotiny le ametrana le ranjo hoe zao teny fotsiny fantaro ny réalité malagasy dia ataovy mifanaraka amin'ny réalité malagasy ny zavatra rehetra teny amin'izany am'le mpanamboatra lany misy malagasy ao anatina misy ekipera ataovy mifanaraka amin'ny réalité malagasy le izy fa tsy hoe zao mifenitra zao tenen'ny olona dia rehefa tsy zay le izy a dia tsy manaraka anareo zay zany no andevitra zay misy am'izao fotoan'izao ny ambassadeur efa mandeha nomination efa nomboka ho hitanareo fa anao tovakanyio atsoatsy qu'est-ce que le référendum male hoe fotoana ny vacance présidence na tsy atokisana ve tsy matoky tena ve président tiako teny aloha dia zao hoe tsy any miadevitra
tsy anitsy ny adevitra araka nametrahako azy taminareo ary tsy filoam-pirenena mihitsy a no nametraka an'izany adevitra zany fa zany misaotra ny fiarahamonim-pirenena hoe any a miakatra ny adevitra diva hevitra fa miteny aminareo hevitra filoam-pirenena dia anaja ny constitution na io raboarina io ka zay ny fanapaha-kevitra rehetrarehetra filoam-pirenena dia malaza an'izay eo zay ho avy eo na zay eo ka ny am'izay aloha dia efa mazava ny foto-kevitry ny filoam-pirenena misaotra anao amin'ny sosi-kevitra amin'ny tranokala ny ministère tsy fihemorana ve ny amin'ny constitution io hoe ny politika engeny minazy hoe fihemorana na tsy fihemorana le izy fa za mametraka an'le izy amina foto-kevitra hoe tsika dia tsy maintsy mametraka tontolo milamina sy mirindra anaovana election rehefa resy lahatra ny rehetra hoe zay no izy dia ataotao marina fa hoe azo atao mampiasa teknôlôjia vaovao anatin'le izy zavona fa mitovy amin'le blanchiment teo ihany feno ve ny fepetra rehetra ahoana sécurité an'izany so dia rehefa avy eo a mamoaka le anina hoe rehefa soina any aminareo olona fa rehefa mitsofoka ao anatin'ny kanananao ameny information 10% tokony an'le candidat lazay fa 80% ny anazy anao tonga dia nazo izy marina fa misy sécurité raisina zany misy zany fa izao mbola be debe koa ny ataon'ny olona mitsofoka manakoatra manasibo manapatio anatin'ny izy ahoana ny atokavatsika amin'izany tsara zany fa izao tsika tsy hitovy mihitsy amin'ny niveau ny français androany tsy hitovy amin'ny niveau ny américaine androany tsy hitovy amin'ny niveau ny allemagne androany fa sotsika dia mieritrehitra hoe tsika efa maheno nareo so fa mampiasa 4G manana iPhone na manana an'izao fandanareo le tatsary atrokary matakatra an'izany ko ve izy atoisany ve ny ampiasanao an'izany satria io ny teknôlôjia ampiasainao efa natao tao reny efa nandeha rehetra tao firenena ty tsy zany nanao azy fa tany olona tonga le hoe ny etsika dia ny IPV original ihany mbola toisana azo nametraka an'izany zay ny adevitra rehetra hatramin'izay aloha rehefa jereny l'expérience tamin'ny firenena zay ihany no azo antoka fa mampadiso mampangarara ny fifidianana ary zay izy a tena mety izao ataofy ny adevitra tsy contre azy ataofy ny adevitra resy lavitra rehetra mipetraka zany azo atao foana mieritreritra ny zavatra zany ambetroka io a dia mety misy zany misy zany amin'ny fantatra maro samihafa fa misy koa ny mandrehatra afo maro samihafa fa dia miezaka isika mandamina ampiasaina ny reo mpiasa-panjakana ampiasaina mpanao politika mandamina andrendra raha reny zay manahirana fotsiny dia zao rehefa tafiditra ao anatin'ireny ilay fanaovana politika dia indraindray a manasarotra n'ilay mahana le olana izy ireny ka dia voaray a le izy grininao amin'ny volana jona dia fanao fotoana sika mehoaly ananao fa hiaraka any tsika hiaraka hitokana an'ilay izy zao zany manao zavatra misy procédure maro samihafa atao amin'ilay izy zay le tokanao hoe raha ny satroka nke dia tonga dia efa maly dia vita mandeha le izy fa misy procédure misy fepetra maro samihafa le adevitra me fanatsimbolo 20 mégawatt zany a zavatra amina million de dollars manaovana zany dia misy zavatra tsy maintsy apetraka ao anatin'le izy MBS inona tsy sokafana raha rahatalana vizy efa nisokatra sy nisokafa fa matoa fotoram-panjakana sao dia mba tsy anananareo doni rehetrarehetra sao dia mihinana ambolo fotsiny hoe zao lazaindrarina amin'izy ka zay manao zao za manana doni momban'io tsy za aloha mandray rehefa napakevitra satria ny ministère zany fa manana doni détaillé momban'io a ahoana ny resaka peste malasa lavitra kosa ianao ram'izay andeha 2018 any ohatran'izao zay ataoko hoe efa zavatra hevitrafo zany efa mipetraka iny zavatra iny a ary natonga n'iny peste iny raha tena marina da zao olona anankiray a fa anatin'ny taxi bosy a manikazo be no niainga dia nandeha dia aizy voan'ny peste le olona zany ny tiako atokavana dia zao fitsapatsakana dia miady raha tsy tonga tsika dia nametraka fepetra aingana dia tena atao anatin'izy efa hitatra fa zao zany a dia
tena ny circonscrire le izy zany. Fa izao andeha lavitra rehetra moizay avy amin'inona moa matonga andreny, avy amin'ny lota vatratra maro samihafa. Ka izany le ka président république tokony anakina rehefa panikazo be. Président république na tokony aiza ny tokony andraikitra maro samihafa indrindra aiza mera ny tokony andraikitra voalohany amin'ny faritra maro samihafa. Mera ny tokony tondrona voalohany rehefa misy ny ohatran'izany sady mandray andraikitra hoe zao ny tokony atao anatin'le izy. Ary zay mandaraka an'izay bavoizo hoe rehefa voatran'izany bavofanetany e. Rehefa tonga zao le pesta mivoizonareo dia hoe nisy manotatsy fisatran'izao. Fa ny mba dia hita kolona anankiray milaza hoe zao ny fepetra rehetra tokony atao mba iarovana amin'izany, tokony andadiotsika, tokony andray andraikitsika, tokony anao an'izao tsika. Izay kely mba pirenena. Ka tokony hojerena zay FMI hoe tsy maintsy mandesonahitra ka mba ianao tamin'ny 2009 fisatrandro. Aza dimy fa zay mila tokony ohatran'ny tarakely tsika fa tsy nisy FMI nge tamin'izao fotoan'izany. Ary fantareo ino moa nandraikitry ny FMI amin'izao tontolon'ny famatsiam-bola arisam-pirenena zao. Ny FMI dia varavarana tsy maintsy nanovanao. Io manokatra ny varavarana rehetra amin'ireo mpamatsiam-bola. Na mandeha makany Chine ianao, na mandeha makany Rosia ianao, na mandeha makany États-Unis ianao, na makany Inde ianao mifantenana ataon'ny mpamatsiam-bola dia hoe zareo miaraka amin'ny FMI. Any Chine mpitsambanao anatin'ny FMI ny Chine reny. Ka isika zany tokony afantatra tsara hoe inona moa ny andraikitro tsy ireo no manidy aty. Ny programa izay tanterahana miaraka amin'ny FMI dia programa malagasy. Programa malagasy fa tsy programa ny FMI hoe tandro zareo dia namboatra n'izy tany dia vitanao hoe ty le izy dia soniavonareo. Edikevitra zany. Tsy afentrareo fa tamin'ny voalohany tamin'ny roataona toka teto izy dia tokony asiana taksany vaza. Tsy minambary nareo tsy eto Madagasikara marina nareo ka tsy manala ny lanjany zany hoe vazany eto Madagasikara. Tsy mila an'izany zay, tsy mety zany, tsy mety. Dikenika anatin'ny adefitra mety tsy misy hoe tsy mety zao dikeny fanjarantsika ny adefitra anatin'le izy. Adefitra ngezabe zanjavaka zany. Ny ao ny ianao tamin'ny Jirama fa somary mivalipy any le izy. Fa zay le mahavoatsika. Tsika miverina eo amin'le lasa sy eo amin'le teny anankiray izay tenenina. Za milaza aminao fa rehefa tonga teto ato anatin'ny telo volana efa tsy nisy intsony dia mesy laso. Jereo ny gazety, jereo ny zavatra misy tamin'izao fotoan'izany. Jereo. Fa izao, le délestage le antony misy antony maro samihafa kely araka teny tanareo voatapaka ny jiro ery noho n'ilay fatapahan'ny transport na ohatran'izany. Io le délestage de journal mondial. Tonga tamin'ny herintaona tsika. Tadidiny tsara tamin'ny herintaona. Mbola tsy nisy ohatran'izany hatramin'izay tao amin'ny firenena le tamin'le ahitany. Tamin'ny décembre, janvier, tamin'ny février tsika mbola ny hatranjanjavaka zany. 100 mégawatt ny déficitsika. 100 mégawatt avy amin'ny lekaleka tsy azo mpaniry sy ny sisa reo. 100 mégawatt. Tsisy tapoka le olana. Anareo nampisy an'le olana. Sanareo nampisy an'le olana reny ny avy eo. Tsara kely izy. Fa hoe itsika zany tsy maintsy miantrika zay na tika manao hoe foto-drafitrasa fototra. Zany laza aminareo fa raha androany manao hoe tao sokona vaovao le groupe rehetrarehetra eo mavita an'izany. Farakateko tamintsika hoe vahano zao le olana fa afaka herintaona afaka rotaona mety afaka enim-bolana kory dia vita le izy. Io groupe Saint-Mion teo Marseille io no ohatra amin'izany. Groupe Vatsina Rolls-Royce na groupe zany mandeha tokony any amin'ny 7 taona any zany. Ny tsika 7 taona dia maty. Mezan'ny olona fotsiny hoe fa ino ty ataonareo Madagasikara ity. Zany le izy. Dia rehefa maty le izy izy nomenareo tsika. Ka filohan'ny repoblika no mikitika an'le izy somay amin'izany koa. Ka eo zany misy zavatra tokony jerena amin'le fanitsina code électoral misy ny adihevitra. Aloha nareo mba anaraka azy misy document ngereny, misy dossier ngereny zay tokony hojerena eo amin'ilay PSE le hoe misy tsy manaiky ny arian'ny katolika na ny protestante na ny amin'izao. Io efa nisy foana kely ohatran'izay. Adihevitra kely natao hoe fandresentatra kely natao hoe azadiny feto amintsika misy sekoly any malagasy programa frantsay no ataony. Misy sekoly any malagasy manomana baka malagasy
sotra tsy voatery hitovy amin'le programa misy any sekoly-panjakana misy panjakana nataony eo efa akara ihany natao ao anatin'izy zany hoe ataontsika zany fa dia hoe hiezaka mba ampifanakaiky reo fandaharam-pianarana maro samihafa reo aza ty ny fampihivereo mbola tsy tonga zany tsika amle hoe tsy maintsy ty natao ao anatin'le izy fa efa mandeha mitalana am'izay tsika dia mandeha ny andevitra eo amle izy tsy mandringa le izy fa misy vitesy samihafa misy vitesy samihafa dia ao anatin'izay zany misy andevitra zay tsy maintsy